fa mbola natsiary ny fiarahana tamin'ny ekipany Maki fa iny kosa Andriamatoa Andry Rajoelina ka dia tonga namotrina sy nijery ny lalaon'ny Maki sy Zimbabwe. Ho fankaizana ny Maki ary dia nomeny folo tapitrisa ariary izy ireo. Ndeha rahantsika nitatra makasika an'izay. Natsiaro ny fiarahana fahiny dia tonga tetsy Mahamasina ihany koa Andriamatoa Andry Rajoelina nijery ny lalaon'ny Maki izay nikatroka tamin'ny Zimbabwe. Na dia teo aza izay farisen'ny Maki izay nanoloana ny Zimbabwe izay dia nakahery ny mpilalao-ny Maki hatrany ny tenany. Za moa dia tonga reako ny asonareo sy ny namana rehetrarehetra hoe aza velaka ambony sy président fa za eto foana manampy anareo mandrakariva ary makahery anareo indrindra mimatotra izay ataontsika androany. Niezaka be tsika efa voninahitry Madagasikara ihany tsika eto. Zay ihany dia ary niresahako tamin'ny président ny fédération tao hoe mila tosika sy fanampina nareo dia misy 10 millions d'ariary avy amiko omena anareo. Tsy mbola kivy araka izany ny mpilalao ny Maki araka ny nambarany José kapiteny fa mbola hiady hatramin'ny farany satria mbola misy ny fanantenana. Toerana tsy maintsy ataony lalao satria raha maresan'ireo anankiroa dia mbola misy amin'ny fifanitsanana ty Aropa. Tsy maintsy ataony lalao tsy maintsy mbola ezaka ihany zany fa tsy dia kivy. Nizotra araka ny tokony izy avokoa ny fikarakarana rehetra hoy Andriamatoa Marcel Rakotomalala filohan'ny fédération ary mbola nanantena fa ho tafavoaka isika amin'ny lalao manaraka.